Isarana tokoa ny fanjakana japonais sy ny Sumitomo Corporation izay nanome an'ireto sarivava sy test izy itao izay ampiasaina amin'ny service miaramila moa zany sady mampisaky sy ihany koa mba ampiasain'ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy amin'ny olona ataon'izy ireo amin'ny resaka fifehezana amin'ny coronavirus eto amintsika. Ilaina tokoa izy ireo satria ireo mpiatsahatra fahasalamanareo dia mila arovantsika, tena mila arovantsika satria raha tsy voary izy ireo dia sahirana ny hitsabo atsika. Noho izany indrindra dia manao antsofavy amintsika rehetra ny amin'ny anarahana trano an'ireo fepetra amin'ny fioboana, natao hoe fanajana ny elanelana na hoe distance sociale, fanaovana ny aritavana hoe cache-bouche, ny fanasana tanana amin'ny gel sy ny sisa satria io aretina io dia araka ny fantatsika fantatra ny anarany hoe coronavirus zany hoe fahavalo tsy hita maso. Fantatra ihany koa ny fiasakazahana zany hoe raha ohatra ka mitangorona ny olona ka sanatria misy tratrany valana aretina ray amin'ny olona dia vetivety izy dia paritaka rehefa mitangorona ny olona. Fa fantatra koa fa miena ny hafanganam-pandehany raha ohatra ka voahaja reo ny fanarahana ny elanelana reny. Zay zany no fanamariana sy fiangavianantsika rehetra manaraka foana reny fepetra zay apetraky ny mpitandro filaminana, apetraky ny fitandram-panjakana, apetraky ny mpiatsahatra ara-pahasalamana mba tsy hiparitany valaretina io ary mba tsy handehanany aingana. Ary izany indrindra dia mankasitraka isika rehetrarehetra ny mpiasa ny fahasalamana tsy hakanavaka eto Madagasikara satria mafy tokoa ny ady ataon'izy ireo ary noho izany indrindra dia ilaintsika izy ireo arovantsika amin'ny karazana intrant amin'ireo équipement de protection individuelle ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany anatin'ny fahatonina.